Amin'ity lohahevitra hoe miavao ao amin'ny tompo ny mpino ity dia ny filazantsara araka ny riko ariavana toko fahadimy ny andininy fahatelo amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahasivy amby telopolo no akatsika ny toriteny. Io tantara ineto io zany dia milaza an'io koa Matthieu, milaza an'io koa Marc. Zay zany le hoe ny filazantsara sinoptika. Fa rehefa avy eo ditantsika fa misy mampiavaka ihany any Luka zany. Miavao amin'ny tompo ny mpino. Ity tantara ity dia ny andoha hitantsika amin'ny fanontanian'ny fariseo zany. Fanontanian'ireo fariseo any Jesosy dia ireo ngambany io no anomboantsika azy. Ny andininy fahatelo amby telopolo ndao rahantsika mamaky zany. Andininy fahatelo amby telopolo. Aroa izy ireo taminy ny mpianatra Jaona mifady hanina matetika sy mivavaka. Ary ny an'ny fariseo koa mba tahaka izany ihany. Fa ny anao kosa mihinana sy misotro ihany. Tsara tokoa ny mandinidinika olona. Fa mety indraindray lasa lavitra ihany. Raha amin'ny androntsika izao ngamba zany dia mety nasiana kamera mihitsy eo anoloan'ny tranon'i Jesosy dia hita daholo ny miaraka aminy sy ny ataony miaraka amin'ny mpianana. Ary raha azo andefasana drone aza dia andefasana koa zany mba ho hita. Tena voaraka ny fariseo amin'ny atsipriany. Ny fiainan'i Jesosy dia lasa izy hoe tena ahoana ary? Mpianatra Jaona vavaka sy mifady hanina. Nenaiko tahaka izany. Fa nenareo ahoana? Dia teo no nahatonga an'i Jesosy hitantsika ny valiny manomboka eo amin'ny andininy faha-efatra amby telopolo sy manaraka rehetra. Efa manao ohatra sady Jesosy eto hoe raha misy fampakaram-bady na mariazy zany dia Jesosy zany le mpampakatra. Dia ny avy amin'ny mpampakatra zany ireo lehilahy renteneny ireo dia reny ozy raha fifaliana be tahaka izany dia tsy mifady hanina reny. Izay zany le izy. Ka dia tahaka izany koa izy mbola eto aho dia tsy mifady hanina koa ny mpanaradia ahy. Fa rehefa tsy ho eto intsony aho dia izay vao hifady hanina ireo. Dia miditra amin'ilay andininy fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny sivy amby telopolo amin'izay tsika iresahan'i Jesosy anazavany indray amin'ny alalan'ny fanoharana parabola ny amin'izany fampianarany izany ry havana. Inona ary no tiontsika ao anatin'izany mikasika ny hoe miavao ao amin'ny tompo ny mpino ity. Raha vao resaka fanoharana na parabola ry havana dia misy dikany, misy ny heviny avokoa ireo singa rehetra ampiasainao zany. Izay zany izy. Inona ireo singa voalohany hitantsika eto? Inona ny singa ampiasaina voalohany eo zany? Jereo ange? Nanomboka amin'ny andininy faha-enina amby telopolo. Inona ny singa eto? Tsy misy olona maninona? Mandrehitra lamba vaovao mba haninona? Mba hatapina ny lamba tota zany. Inona zany? Inona ny tapa-damba vaovao? Inona daholo zany toerany rehetrarehetra zany? Ny tapa-damba vaovao dia tsy inona akory fa ny finoana an'i Jesosy Kristy. Io zao dia efa anstanterina ary hita any amin'ny Kolosiana toko voalohany andininy faha-efatra ihany koa. Ny tapa-damba vaovao koa dia ny fampianarana ary ny fiainam-baovao entin'i Jesosy. Tontolo ny fanekena vaovao izao. Ny lamba tota dia ny fampianaran'ny fariseo ary ireo fombafomba mampanao ao amin'ny fivavahana jiosy izay tsy mitondra mankany amin'ny famonjena. Iainana amin'ny fahazarana fotsiny ary arahana
ambokony azy satria hoe zany ny fanao izany ny fomba. Ny lamba tota dia ilay maha olona mpanota, olona ara-nofo, tia mitsikera ho iaho teo sy manara-maso ny hafariavana. Zava-dehibe ny fahafahantsika miara-mandinika an'izany eto amin'ity resaka fanavozana sy fiavozana ity. Ny fampianarana vaovao entin'i Jesoa teny ny fahamarinan'ny filazantsara. Hoy ny Kolosianina 1:5 no mandrava ny fampianaran'ny fariseo izay miaina amin'ny fombafomba fotsiny kanefa tsy mikeny famonjena. Zay zany ilay endrik'ilay hoe lamba vaovao nandrovitra an'ilay lamba tota-ravana. Ny filazantsara na ny vaovao mahafaly no mandrava tanteraka ny asan'ny ratsy sy izay endrika rehetra fampotsampy samy hafariavana. Misy fanao sy fomba fivavahana tao amin'ny fanekena taloha fa tsy azo entina anjambana intsony na fahazarana fotsiny na afangaro ka ampiarina amin'izao Jesosy Kristy milaza ny amin'ny vaovao mahafaly ao anatin'ny tontolon'ny fanekena vaovao izao. Dia ohatra amin'izany ity resaka fifadikanina sy vavaka ity. Mila fatarina sy dinihana tsara. Andetsika satria Kolosianina 1 vakiana teo. Tany Kolosia zany na tonga amin'ny Paoly nanoratra koa dia zao ny zava-nisy tany voalohany. Misy te-anakalo na ampiaraka amin'ny fivavahana kristianina amin'ny fahindrena sy ny filozofia grika. Misy koa ireo karazana fampianaran-diso samihafa. Ary indrindra ny amin'ny hoe inona ny hanina hohanina ary inona ny tsy hohanina. Zany zao le hoe tapa-damba tota tsy azo afangaro amin'ilay tapa-damba vaovao dia ny vaovao mahafaly mikendry famonjena entin'i Jesosy Kristy. Izay ravana ny mahazava-dehibe antika hoy Jesosy mbola hifady ihany ireo fa tsy mbola izao. Faharoa ny 7:30 eto indray dia hoe divay vaovao atao anatiny sy ny hoditra tota. Mbola tsisy bidon jaune, mbola tsisy so tamin'izany zany. Dia inona le izy? Ny divay vaovao indray dia mbola manamafy hatrany ny fiainam-baovao entin'i Jesosy Kristy zany. Ny siny hoditra tonta kosa dia ny fiainan'ny olona zay tsy nanaiky sy nandray an'i Jesosy ao am-pony ho tompo sy mpamonjy azy tahaka nyreto fariseo reto. Atyo ireo siny hoditra tonta dia ireo izay tsy mbola tonga mpanompon'ny Kristy hoy Paoly ao amin'ny taratasy ho an'ny Kolosianina ihany. Farany ireo siny hoditra tsotra tonta ireo dia ireo olona mbola ny tenany ihany no fatany, tsy mana fitiavana ny olona rehetra, ny mpino rehetra hoy Paoly tahaka ny tao a-Kolosia izany. Dia ny Kolosianina 1:4 no hanamarinany an'izany riavana. Ireo siny hoditra tonta ireo raha voatoriana ny filazantsara marina dia tezitra. Zay zany le hoe tritra, zay le hoe rovitra, simba, potika tanteraka. Ary raha jerena azy voambolana grika dia hoe mipoaka. Zay zany ilay siny hoditra. Ireo rehefa ambara amin'ny marina momba ny filazantsara dia siny hoditra tonta izy ireny, tezitra. Ary misy aza tsy mipoitra intsony, tsy tonga miangona, nazara fa tonga sy ny sisa ry havana. Manafitohina azy
satria niditra tao amin'ny fiainany ny fahamarinany filazantsara ka tsy tiany noho ny toetrany sy ny ambom-pondriavana zany lay synoditra tonta rehefa tratra n'ilay divay vaovao simba ary dia potika tanteraka. Dia hoy ny tompo ao amin'ny 9:7, ahoana ho izy? Tsy maintsy miaraka vaovao. Ninona? Ny divay vaovao atao anatin'ny sy ny hoditra vaovao zay vao mety ry havana. Hiditra arsika amin'izany, inona dolo filosa izany amin'izany hoe fanavaozana izany ry havako a. Tsy maintsy miaraka vaovao koa izany tsika, miaraka amin'ny tompo vao tanteraka izany. Anjaran'i Jesosy ny manavao raha mety amin'ny olona, ary izao anjaran'ny olona kosa ny miavao raha mahakasika amin'ny fony ny tenin'Andriamanitra verika. Anjaran'i Jesosy ny manavao raha mety amin'ny olona ny filazantsara netiny, fa anjaran'ny olona kosa miavao raha toa mahakasika ny fony ny tenin'Andriamanitra. Toy izao ny filazan'i Isaia ny mpino miavao vakiana tamintsika teo, ny 119:9. Ianareo kosa no atao hoe mpisoron'i Jehovah, mpanao fampiompivavahana ho an'Andriamanitra no ilazana anareo. Lay fo nambarako taminareo etezitra dia mety midongy amin'ny tompo, midongy amin'ny fiangonana sy ny sisa rehefa voakasiky ny filazantsara ny Jesosy Kristy dia ny ova, ny avao, ary dia izy indray no lohany amin'ny fanomponan'ny tompo, satria ambarana eto hoe mpisoron'i Jehovah, mpanao fampiompivavahana ho azy ry havany. Ary koa ny olona miavao, satria andraikitsy olona miavao fa manavao, dia ny tompo zany Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, dia tahaka ny Epafra koa ao amin'ny Kolosiana 1 vakiana tamintsika teo 5:7. Epafra dia izao mihitsy ny tenenan'i Jesosy azy: mpanompon'i Kristy mahatoky ho anay. Satria izao mantsy tamin'ny Paoly ny giadra tany Roma dia ambara mihitsy Epafra na Epafrodito, nambara mihitsy fa tsy nisy olona mba nanampy ahy, tsisy olona mba namonjy ahy, fa ianareo Kolosiana no nanangina rakitra dia nanome vola dia netiny Epafra dia tena netiny, tsy nangalanina kely azy teny an-dalana tonga aty. Zany zany lay olona miavao ry havana na olona miavao. Hita tokoa ny fitiavan'ny olona ny atao hoe divay angamba, ary io no mampiavaka any Luka. Hoy izy teo teny am-pendohany, Matio, Marka dia samy milaza an'io avokoa, dia Luka. Fa ny an'i Luka tia miavaka ity, ndao vakintsika ny 9:7. Ndao nge vakintsika ny 9:7 ndao ary. Tsy misy olona rehefa nisotro ny divay ela no maniry ny vaovao, fa hoy izy ny ela no tsara, na ny ela ho izay tsaratsara kokoa dia tonga dia mitehaka daholo zany. Inona ny tiany ambarany amin'izany? Satria zao Luka rery milaza an'io fa i Matio, Luka zadonona fa dokotera izy ary grika izy, misy dikany daholo zany. So zany betsaka ny olona no mifikitra amin'ny ela, tiany ela, tiany efa hoe zao no mahazatra sy sisa, fa le divay vaovao no mamy fotsiny angana, ohatra somary tsy dia tena ao tsara, matsatotsato sy ny sisa, tsy mitohy amin'ny taloha. Betsaka zany ny olona ny mifikitra sy tia ny taloha ry havana, dia riny koa zany zao ampianareo hoe mba jereo ihany. So dia misy amin'ireny mety tsara taloha mamy tahaka an'ity divay tsara ity, nefa tsy mitondra anao mankany amin'ny fiavozana, tsy mitondra anao ho any amin'ny fiainam-baovao, tsy mitondra anao ho amin'ny famonjena araka ny tian'ilay mpanavao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ry havana.
fa izao koa miafatra lehibe amin'ity hoe miavao amin'ny tompo mipino ity dia izao tena tsy tian'ny tompo ny fiavozana petatoko atambatambatra fotsiny tranainy sy ny vaovao tia ny teto dia lasa zao sisa tsia tena tsy tian'ny tompo ny fiavozana tandrametaka fa fiavozana ifotony fiavozana tanteraka vaovao fosaina fanamina olona manontolo zany ny takian'ny tompo ry havana noho izany alao hery ry havana fa ny olom-baovao dia ny babo filazantsara ny Jesosy Kristy ihany. Ny olom-baovao dia olona efa nandray an'izany famonjeny izany ary indrindraindrindra manana fiainan-baovao hita amin'ny fiainana andavanandro dia mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezany. Amen.